Ankoatry ny halatr'omby izay tena mampikaikaika ny mpiompy tokoa dia anisan'ny olana mipetraka ihany koa eto amintsika ny mahakasika ny fifehezana ny famonoana omby vavy eo amin'izay sehatra izay. Madidina izay indrindra dia nisy ny fepetra izay anoraisin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany eo amin'izay sehatra izay nandritry ny fivoriana izay notonsaina androany tetsy amin'ny ministera misarana ny fambolena sy ny fiompiana tetsy Ampandrinomby. Fanadihadiana Velgisla. Mety ato mandritry ny enim-bolana ny fivarotana omby vavy eto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy. Androany maraina dia nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo mpikirakira ny varotra sy ny famonoana omby ary ireo mpitandro filaminana ny ministera misarana ny fambolena sy ny fiompiana tetsy Ampandrinomby. Ny tsy fifehezana ny famonoana omby vavy eto Madagasikara no tena olana napetraky ny ministera. Niarana napakevitra ary ireo mpandray anjara tamin'ny fivoriana fa dia tokony ahato aloha ny fivarotana ny omby vavy eto Madagasikara. Raha nambaran'ny ministra Rivorakodivao dia hoentina tolotra ny filakevitry ny gouvernemanta ity fanapahan-kevitra ity. Hitantsika ny manahirana eto amin'ny firenena amin'ny resaka omby io izay mitarika tsy fandriam-pahalemana. Tsy dia any loatra ny votoantin'ny resaka androany fa fampatsivana an'ireo lalàna mifehy maro samihafa ny resaka indrindra fivezivezen'ny omby sy ny famonoana ny omby satria tsapa fa midina be zany ny isan'ny omby eto amintsika satria tombo filana zany mahatonga ny fijery azy mahatonga ny olona mamono omby vavy zao fotoana zao sy zanak'omby zay voararany lalàna. Natsoina eo zany ireo koa raha tsy mangaika maro samihafa zay mpikirakira zany mpitandro filaminana ireo any amin'ny abattoir ny région district ny commune ny ireo délégué administratif maro ireo mba hiaraka andinika ahoana kay tsy manino zany fepetra zany no tsy voaja intsony. Inona ny antony? So dia fa lany andro ve le fomba anaovana azy sa goragora ny mampianatra an'ilay lalàna ka mety mahatonga n'ilay amin'izao fotoana izao tonga amin'izany sehatra izany tsika. Mila vahaolana maika izany tsy lafy ny fivarotana sy famonoana omby ity satria raha mitoy ny resaka famonoana omby vavy izay ataon'ireo toeram-pamonoana biby tsy manara-dalàna dia ho lany tamingana ny omby malagasy.